Velotarain'ireo mpiasa eo anivon'ny komina Antehiroka Ambohibao noho ny fanaparam-pahefana ataon'ny ben'ny tanàna ho antoerana azy ireo. Raha ny zava-misy andro vitsy nanomboan'ny asan'io ben'ny tanàna io, roasina ankolaka ireo mpiasa efatrarainy ao amin'ny komina. Raha ny fitarainan'ireo mpiasa ireo, misy olona nentina hisolo toerana azy ireo, ka izao anaovana toeran-jaka azy ireo izao. Voaitsakitsaka ny zonay ho ireo mpiasa mitaraina, izy ireo izay manana contrat de travail ara-dalàna ary efa mpiasa raikitra amin'ny asa iandreketany. Ny zavatra tena mampalahelo anay zao dia zay sady tsy avela miditra ao anaty birao tsy mahazo manao présence dia tsy mahazo manao congé ihany koa, nefa mbola zoanay feno zany manao congé zany satria mba misy ilana an'ilay congé anay kosa fa zay mbola manana solde betsabetsaka ihany zay nandritra zay taona 5 taona aloha zay ny asako tao dia mifanalamba raka anay koa dia eo amin'ilay resaka hoe kolikoly zay zavatra ataonay rehetra kolikoly mangalatra tsy hainay hoe ohatrany ahoana ny kolikoly dia ohatrany ahoana mangalatra. Zay tompoko ny fitarainana ataonay. Le fansorapotaka atao aminay aloha tompoko dia tena lavinay hatramin'ny farany. Ny zavatra nampanatsoina anay tamin'izay dia lazainy fa fosika ny numéro matricule zay anananay ary napororony izahay hoe mametray ianareo démission fa rehefa tsy mametraka démission ianareo dia ho alefako amin'ny ambombony kokoa ity raharaha ity, hotoriako nareo fa manao kolikoly ary manao osika. Amin'izany fidiranao anaty izany birao zany dia tena hoe menace intimideny ary mapiatra ny fahefana mabe ny tanàna anazy izy mba ambanina ny majinika. Zany zavatra zany zavatra menjady aminay ao anivon'ny commune Antehiroka. Taoriana kely indray rehefa tsy nanaiky nanao démission izahay dia nomeny décision hoe alefa mandeha mamafa lalana. Za manokana zao responsable RH ao anivon'ny commune, alefa ny mandeha mamafa lalana hono za. Ao anatin'ny code du travail nefa milaza mazava tsara fa tsy afaka dégradena ny asan'olona anankiray fa dia tena forcena fotsiny hoe na tianareo na tsy tianareo dia mandeha mamafa lalana ianareo. Milaza ho mafantatr'olona ambony eto amin'ny fanjakana io ben'ny tanàna io, ka izany no ampioroarony ireo mpiasa raha ny fitarainana hatrany. Hiara-ny herisetra ara-tsaina izy ireo, terenankolaka metra-pielana sy ambanina mpahibe maso raha ny fitarainana hatrany. Tena marina koa zany dia io madame le maire anay vaovao io dia tena manizingizina mihitsy fa na andehany hatrany amin'ny filoham-pirenena, filohan'ny repoblika ary tsy maintsy hafany ao amin'ny commune izahay. Ary rehefa mitory anazy ony dia na any amin'ny filoham-pirenena ary ianareo dia alefasy fa izy manaraka. Izay indrindra ny mahatonga anay manao an'izao presse zao mba hahafahan'ny tompona andraikitra tsirairay avy mahita sy manara-maso ny zavatra mitranga eto anivon'ny commune Antehiroka satria misy trafic d'influence be ao. Avy eo indray voatonona matetitetika ny anaran'ny filoham-pirenena ary ny olona rehetrarehetra anivon'ny commune dia maheno anazy miteny fa hoe na ho tongavina any amin'ny filoham-pirenena ary tsy maintsy ho voaroka izahay. Eny am-pananganan-tsaina izy manala baraka, za manokana victime an'izany. Enao izy na responsable RH ary mikarama point million tokony hamafa lalana. Karamako izany tompoko dia strictement confidentiel. Tsy milamin-tsaina araka izany ireo mpiasa ireo noho izao antsojay atao azy ireo izao ka nisafidy ny nametraka fitoriana tena anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ankoatr'izay nanao fangatana tena anivon'ny tribunal administratif ihany koa mitaky ny hanafoanana ny karazana dégradation de travail ataon'io ben'ny tanàna io izy ireo. Zay koa dia nametraka fitoriana eo anivon'ny TPI. Ny fitoriana izay napetraka moa dia makasika ny menace, ny abus de pouvoir, ny harcèlement izay mahazo anay eo anivon'izany commune izany. Vao miala any trano izahay dia efa tena mangitakitaka hoe inona indray ny zavatra ahazo anay. Tsy mahita tory amin'ny alina fa dia mipitrapitra mivandravandra satria matahotra hoe inona indray ny ahazo anay ny maraina, ny apitsy maraina rehefa tonga any am-piasana. Ka tena etsoko eto zany dia manitrikitrika ny ben'ny tanàna vaovao fa tsy misy maharesy anazy eo amin'ny tribonaly ary tena manaraka izy na mbola ho any amin'ny filoham-pirenena ary izahay ka dia miangavy an'izay tompona andraikitra mahefa rehetra izay andalovana izao fitoriana izao mba handray ny andraikitra tandrify anazy ary hanomeny rariny an'izay olona marina.
Ivaliny Zoma avy izao ny didim-pitsarana mikasika ny fangatahana natao ka angatahana izy ireo ny fangaraharaana tanteraka tsy aivina indépendant no nahalany io be ny tanàna io atao amin'ny commune Antehiroka Ambohibao manova toetra ve ny fahazoana toerana ailika ve ireo tsy nanohana sy nampandany hoy ireo mpanara-baovao.